Ramtrangy eny amin'ny lalana reny mamparary fo reny. Ina kory ny ilainantsika zany azafady tena mitsotra be ina ny ilanantsika zay mampijoro antsika zao. Azonareo? Donc zany ny olona miandry tandrokary ny vozona hatramin'izay tsika zao tandrokary ny vozona. Tsisy miantoro zalahy zay zalahy fa miandry antsika fotsiny. Zay. Fanambarana ry vahoaka malagasy tsy vaky vola. Ny voalohantena dia mampiseho fiaraha-miory amin'ireo fianakaviana namoy ny akaiky azy noho izao zava-misy izao. Mankahery ihany koa ireo zay simba fananana noho ny etraketraky ny tsy mataotody. Potika ny firenena, mikorotana ny fiainany akamaroan'ny vahoaka malagasy amin'izao satria tsy misy fitadiavana mandeha amin'ny laoniny noho ny tsy fisian'ny rano, jiro zay zo fototra tokony hananany vahoaka. Ny fidiram-bola tsy zarizary satria zara raha mahita asany tanora malagasy. Ny kolikoly sy ny fanodinana ny arem-pirenena nefa mitombo ary miseho amin'ny fomba isan-karazany. Ary herinandro teo zay dia maro ny gasy maty voatifitra, ao ny naratra, ao ny very sy potika fananana noho ny fandrobana nataon'ireo tsy mataotody. Eo fovoany zany rehetra izany dia manenjika, managadra, mandratra ary misy mihitsy aza mitifitra no ataontsika mpikandro ny filaminana. Mivangongo eto Antananarivo ireo miaramilatsika tsy haninona fa hiaro tsangan'olona fa tsy hiaro ny vahoaka. Hany ka tsy hitatsika, oditsika tsy hita ny asan-dahalo any amin'ny faritra. Matimaty amin'izany ny raha lahintsika na zandary na miaramila amin'ny asan-dahalo. Mivory eto daholo nefa ny zandary sy ny miaramila. Ny mampalahelo nefa dia tsy miraharaha ny momba antsika miaramila ireo lehibe fa variana miaro ny sezany. Firy moa zao miaramila gadra sy mba kariera noho izany. Ary amin'izao itenenantsika zao misy manam-boninahitra ambony anankiray, lieutenant colonel Gervais sy adjudant major anankiray miasa amin'ny presidansy, sambory ny zandary ao amin'ny tobo, efa ho 10 andro tsy fantatra atao inona. Avoa io namana io, tsy nangalatra io, tsy namon'olona. Izao disadisa zao ara-tsosialy sy ara-politika zao dia efa tany amin'ny taona 2020 sy 2020 no efa niseho tamin'ny andron'ny kolektifa 110. Fa noho tsy fandraisantsika andraikitra tamin'izany fa aleon'ireo lehibentsika nanampy ny mpitondra ka nanambotra sy nanagadra ireo nasahan'ny teny tamin'izany fotoana izany. Koa zagaga fa izao hitatsika zao ny vokany. Ny fandrafy ny samy malagasy, potika ny firenena, miamafy ny tsy fandriam-pahalemana, mitombo ny isan'ny tsy anasa
hany ka lasa firenena nisany mahantra eran-tany Madagasikara. Tsy manao ny asantsika itsony isika miaramila fa zary misy olelaka ka aleontsika misafidy ny hanompo sy hanaraka baiko tsy ara-dalàna toy izay hiaro ny vahoaka sy ny fananana. Nitranga izany ny aliny alakamisy 5 septambra sy zoma 1 septambra farany teo ary mbola mitohy izy io eny Ankianjeny. Ny fikasia tanana ny fandratrana ireo mpianatra tanora mba mitaky ny zony. Tadidio fa isika miaramila zandary ary polisy dia nivoaka avy eny amin'ny fiarahamonina ary mbola hiverina eny amin'ny fiarahamonina. Eny ny fianakaviantsika, eny ny zanatsika no mianatra ka fotoana izao hijorona handray andraikitra mba hanavotana ny firenena. Mivondrona isika miaramila zandary ary polisy miraisa saina ary aza manaiky vidim-bola ka hitifitra namanao, rahalahinao, ny anabavinao, zana-bahoaka isika kaoka hiverina eny amin'ny vahoaka. Ka ireto no antsoavo avy aminay ho antsika rehetra. Ho antsika miaramila manaiky fa tokony handray andraikitra isika dia tonga avy aty amin'ny kapisaty izao de zao anatevin-daharana anay efa maro ato. Na ianareo zokinay zany, ianareo piray andiany, ianareo zandrisany, ireo manamboninahitra lefitra sy vata miaramila. Toy izany koa ianareo zandary sy polisy izay afaka manao fanambarana manotrona izao ataonay izao dia manaova fanambarana hampisehoana fa pirahalahy mianala isika ka tsy zarazaray ny vola. Raiso ny vola fa adala tompo. Moa volantsika ihany eny ino anajany antsika io e fa aza miala amin'ny be sy ny maro. Ho anareo miaramila ao amin'ny lapany avoloa tena Ambohitsirodra, miala ao ianareo mamonjea ny kanareo tsirairay avy. Mbola ho hita eo ny tohiny rehefa avy eo. Ho anareo zay eny vato ento reo namanareo sakano zay fiaramanidina mikasa hiala ao na iza izy na iza. Ho anareo any amin'ny kan rehetra any ka tsy hamonjy anay aty na zandary io na polisy mijoroa fa aza manaiky ampiasain'ireo lehibe reo ifampitifitra amin'ny namanareo rahalahinareo. Akatony ny vavahady dia miandrasa toromarika avy aminay ary aza mandray avy amin'ireo lehibentsika reo itsony izay lehibe manome baiko ifampitifirantsika frère d'arme dia todio any aminy basy fa tsy izy akory no amelona ny vady aman-janantsika tsirairay raha sanatria tokoa atsika ka misy maty. Moa tsika tsy nanao sonia, tsy nanao jeu l'honneur ka hifampitifitra sy hamono vahoaka malagasy nanaovantsika sonia nidirana tato amin'ny miaramila zandary sy polisy. Alao hery ry rahalahisany mivondrona ho iray miraisa saina ka aoka ny fanavotana ny firenena irery ihany no hibaiko atsika ka ho an'ny tanindrazana tokoa. Vita makasitraka ny manohy azy zany a dia manana olazaina koa ny solotenany manamboninahitra lefitra. Fanambarana avy amintsika manamboninahitra lefitra fonalota malagasy manoloana ny olana lalovan'ny firenena zao dia tsy hainy avokoa zao fama manamboninahitra lefitra ny angina manoloana zao olana izao tamin'ny taona 2009 dia koa zao fama nametraka ny fitondrana moravany zany rehefa nilamina ny fitondrana ankehitriny kosa dia hijoro sy andray andraikitra izahay ary vonona ny arony vahoaka ary mangataka ireto izahay famerenana ny asan'ny tafika malagasy, famerenana ny fijoroan'ny Kosovam, fanatanterahana ny assise militaire 2009, fanafoanana ny akmil, fampitaovana sy fanatsarana ny ara-materialy, aiza le fampanantenana ny poketra. Mieritseritra atao amin'ny vahoaka malagasy ny avancement sy rary misy vonona saky ho an'ny tanindrazana.